manolotra ny arahaba sy ny firaritso ho antsika rehetra tratran'izao asaramanitra izao. Raha ny misongadina eo amin'ny toetry ny andro aloha atao anatin'ny 3 andro manaraka dia vinavinaina ho maina ny faritra maro eto Madagasikara. Ankoatra ny any amin'iny manodidina ny faritra avaratra atsinanan'ny nosy iny no vinavinaina isy orana malefaka ihany indraindray. Ny zavona ihany koa dia hipetraka izany manomboka ny alahady ho avy izao ho an'ny afovoantany ny ilany andrefan'ny nosy ary ny tapany atsimon'ny Madagasikara iny. Maripana etsakilan'izay dia isy fidina ny maripana ambany indrindra, raha toa kosa ka isy fiakarankely ny maripana ambony indrindra atao anatin'ny 3 andro manaraka izany. Raha makasika ny any an-dranomasina kosa indray dia mila mailo sy mitandrina hatrany zany ny mpampiasa ny ranomasina sy mpanjona ny ranomasina manakaiky ny tendrony avaratry Madagasikara ary eo anelanelan'ny Mahajanga ka hatrany analala avany fa saika andrivotra ny andro amin'ny ankapobeny ka mety hanonja be zany ranomasina ahery zany indraindray. Andao jerentsika amin'ny antsipriany ary ny vinany toetry ny andro amin'ny rahampitso maraina. Azo orana malefaka aloha ny aty amin'ny morotsiraky manoro sy mananjary raha toa kosa ka andrahoana zany amin'ny ankapobeny ny ilany atsinanana sy any amin'iny morotsiraka atsimo andrefan'ny nosy iny. Isava miandalana ihany moa zay rehefa misandratr'andro. Ny faritra sisa rehetra kosa dia saika ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray ary dia ho maina ny faritra maro eto Madagasikara. Ankoatra ny any amin'iny faritra Sava sy Antsiranana voalohany sy faharoa iny no vinavinaina azo orana malefaka izany. Raha ny maripana ao anatin'izay dia manodidina eo amin'ny 10 na 12 degré eo any afovoantany. Raha toa kosa ka tsy oatra ny 12 degré celsius ny maripana ambony indrindra. Any amin'iny faritra Antsohihy sy Mahajanga iny kosa dia nanky hatrany amin'ny 13 degré celsius mihitsy. Andao jerentsika indray ary ny vinany toetry ny andro ho an'ny alahady ho avy izao. Azo orana malefaka ny aty amin'ny faritra Diana, Sava, Analanjorofo ary ny faritra Atsinanana. Raha saika ho maina kosa ny faritra sisa rehetra aorian'ny zavona vao maraina ho an'ny afovoantany ny ilany andrefana ary ny tapany atsimon'ny Madagasikara iny. Raha ny maripana ao anatin'izay dia ahitana fidinany hatrany hoe ateo ny maripana ambany indrindra manodidina amin'ny 20 ka hatramin'ny 10 degré eo any afovoantany. Raha toa kosa ka eo amin'ny 12 na 13 degré eo ny maripana ambony indrindra. Andao faranantsika amin'ny vinany toetry ny andro ny alatsinainy ary zay dia azo orana hatrany aloha ny aty amin'ny faritra Diana, Sava ary Analanjorofo. Raha saika ho maina amin'ny faritra sisa rehetra aorian'ny zavona vao maraina ho an'ny afovoantany sy ny tapany atsimo ary ny ilany andrefan'ny Madagasikara iny zany. Raha ny maripana ao anatin'izay tsy misy fiovana firy aloha raha noharina ny alahady zany fa any amin'ny manodidina ny Mahevatanana, Mahajanga ary Antsohihy iny dia nanky hatrany amin'ny 13 degré celsius mihitsy. Dia zay indray raha ny vinany toetry ny androntsika. Tompoko lasy, tompoko vavy, manome fotoananao manaraka indray. Veloma tompoko.